Faly miarabantsika mampiatrano ny fandarana olom-pirenena ao amin'izao takariva izao. Efa ny farany iny ny fahafana misoratra anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy ary eo am-panomanana ny famitana ireo lisitra ny CENI. Iarahantsika malala fa ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy dia isan'ireo asa tena mavesa-danja indrindra amin'izay totosain'ny CENI ary koa tsy azo tsinontsiniavina satria tena miantoka ny fahalavorarian'ny fifidianana. Andao atao anatin'ny fandarana an'io, iompana kokoa amin'ny lohahevitra manakaiky izay tena fifidianana izay dia ny mikasika ny zo hifidy sy ny adidin'ny olom-pirenena mifandraika amin'izany. Vahiny nasaina manokana aneo hevitra atao anatin'ny fandarana an'io ny Jeneraly Ramakavelo Désiré izay fantatry ny rehetra amin'ny maharay aman-dreny mpanabe azy. Ny rafitra demokratika no antoka isian'ny fifandimbiasam-pahefana ao anatin'ny firenena iray ary ny fifidianana no anatanterahana izany. Ny olom-pirenena ny tompom-pahefana ary mampindrana izany amin'ny olom-boafidy izy. Zany hoe olom-pirenena zany no zany mahazo karapan'olom-pirenena zany dia manana didy tsy andraikitra hitantana ny firenena tompoko, zay ny dikany. Zany hoe raha hitantana ny firenena zany ianao dia afaka milatsaka ho vidiana na rehefa tsy latsaka vidiana dia mandeha mifidy. Zay ny atao hoe olom-pirenena. Marina mbola valam-bivolo taona avy moa dia ho latsaka filoham-pirenena fa io misy fetran-taona. Fa zay ny tena dikany hoe ny olom-pirenena no tompona andraikitra amin'ny fampandehanana ny firenena. Ka izay le hoe fahafahanao mitondra ny firenena zay, mitantana ny firenena zay amin'ny alalan'ny fifidianana. Rehefa tonga zany ny fotoana hoe ahafahanao andeha hifidy dia voalohany indrindra lasa misoratra anarana ny fokontany. Ahafantarana tsara fa tafiditra ao anaty lisitra ianao. Dia amarinina raha ohatra tsisy diso na ny kara-panondro na ny ray aman-dreny niteraka na ny daty naterahanao zany fantarina to jerena daholo zany rehetrarehetra zany. Rehefa vita zay rehetrarehetra zay dia tonga amin'ny fotoana fifidianana dia mandeha mifidy ianao. Manana adidy sy andraikitra ny olom-pirenena amin'ny fampandehanana ny firenena izay mifampiankina amin'ny zo ananany. Ho an'ny Jeneraly Ramakavelo Désiré dia afatra mila voizina arak'izay tratra ny mikasika ny zo trosa fa nehoan-kevitra tsy mbola fandre saingy mifono hevi-dalina araka ny fanampanazavany. Ny hoe mandeha mifidy dia ny tena antony dia hoe iny le fandehananao mandeha mifidy mandatsabato iny no atao hoe zo trosa. Tsisy mitena zany mihitsy ny olona. Iny atao hoe zo trosa zany hoe azo takina zany. Satria ianao manana zo hitantana ny firenena nefa ianao tsy afaka dia amenao olona ny safidinao dia iny safidinao amenao olona iny lasa ohatrany hoe ampisamborinao azy dia iny atao hoe zo trosa. Ka ny zo trosa no azo takina tompoko. Fa raha ohatra ianao ka tsy nandeha nifidy ka lasa be resaka hoe ka tsy zao dia namany pisoloky ianao, tsy nampisambotra in'iny ianao dia mitaky zavatra aman'olona. Zay zany ataovy mazava tsara. Fa rehefa nandeha nifidy ianao dia manana zo hitaky le hoe zo trosa. Ny fandraisan'ny olom-pirenena andraikitra amin'ny fifidianana dia iankina ny fahamarinana toeran'ny mpitondra ary izany no mitarika ny filaminana sy ny fitoniana araka ny fanehoan-kevitra hatrany. Mandeha mifidy zany tsy maintsy tonga any amin'ny efitra fandanjaham-bato zany zay ataonao ao, na andatsabato anao na tsy andatsabato fa tsy maintsy miditra ao amin'iny toerana voatokana andatsahanao vato iny ianao. Dia rehefa avy eo ianao mivoaka dia manamarina fa afa nandatsabato anao. Zay zavatra iray satria ny antony dia ahitana ny hoe firy ny olona voasoratra anarana tonga ny fidy marina ary firy ny vato azon'ny mpifaninana tsirairay avy. Rehefa any amin'ny fiodinana faharoa manko vao tena hitany ny atao hoe tena lanjan'izay zavatra iray. Satria any amin'ny fiodinana faharoa olona roa fotsiny sisa dia mahazo ataontsika hoe ny atsasamanila ny voalohany dia iny zany ny lany. Dia milaza daholo ny olona rehetrarehetra fa iny ny lany maronisa izy nahazo ny atsasamanila izy. Kanefa raha tena atao ny totaliny ny olona misoratra anarana tsy tonga nandatsabato dia ny olona apetraka koa ny mpifaninana taminy dia nen'le mpifaninana miampy ny olona tsy nandatsabato be lavitra noho n'le olona lany fa hoe iny ny lany maronisa. Ary eo no mahatonga ny korotana tsy mifahasarana ny eto amin'ny firenentsika. Satria raha tena marina dia tsy le maronisa velively no lany fa ny maronisa dia le olona ny faninana taminy sy ny olona tsy nandeha nandatsabato. Ka zay zany tena adidy maso ny tompoko.
aza mitorabato ny mpanao politika, aza mitorabato ny zaty zero fa ianao tsy nandeha ny fidy io nefa olo-pirenena ny tena fahavalo-pirenena manapotika an'ity firenentsika ity. Zay mba tadidrio fa aza finaritra fotsiny a mametsy ny hafa. Notsindriny manokana fa ny malagasy 520 tapitrisa no antsoina hoe vahoaka, fa ny olo-pirenena kosa dia ireo izay manana adidy aman'andraikitra ampandeha ny firenena, izany hoe ireo feno 80 taona ka manana karapanondrom-pirenena. Ankasitrahantsika ny jeneraly Ramakavelo Désiré nitondra ireo fanehoan-kevitra ireo ary inona eto anivon'ny CENI fa ny olo-pirenena rehetra dia afaka nandray lesona sy afatra azo ampiarina manoloana ny sosiadiny mampifidy tato anatin'ny fandarana anio. Misaotra anao nanjoy anay hatramin'ny farany, mandrapitafa indray ary e!